eny ary fa dia toy izao indray ny toy ny tantara amin'ny famonjenan'ny maman Darline atao anatin'ny Pagny sy ny alika. Antsika izao andeha hanatitra ny maman Milou any amin'ny vétérinaire Ambomahintsy. Mila atao opération mantsy izy io fa le anaran'le tumeur. Dia fanontaniana manitikitika eny mety mbola vanontany koa le vétérinaire hoe efa olona mpiaraka aminareo mihitsy ve le olona sa hoe olona nananaikitratra mitovy taminareo koa hoe mananaina ny biby dia mahatsiaro marary sy ny sisa ny sisa dia hoe mifanampy fotsiny. Efa tamin'ny herintaona izay no nanomboka niara-ny asa. Nisy narary izay dia tao izay niditra voaloha. Dia nazavainay anazy hoe izao no buanay sy ohatr'izany dia faly izy hoe misy an'izany ohatrany hoe SPA kely vao misandratra ozy izy izany dia alohantsika hiara-hiasa dia manampy anay izy amin'ny conseil sy amin'ny fitsaboana rehetrarehetra izy mandray anay tsara foana depuis dia hatramin'izao koa. Ankoatran'ny maman Darline dia izy avy ny alika efa nisauvenareo? Nisauvenay moa zao efa maro. Ohatra hoe misy an'ny héroïne zao voan'ny vao faky maly nalainay vao hitsaka ny fiara dia mivoto be ny tongony, hita mihitsy ny taolany dia efa notsaboana moa izy dia efa sitrany efa manomboka mandehandeha izy zao. Misy an'ny maman Misy koa izay mitovitovika amin'ny maman Darline io fa ny anazy mbola ngeza ny tumeur teo amin'ny anany dia nisy maikolona mosiny dia efa voatsabo soamantsara izy dia efa nisy famille adopté anazy zao. Efa sambatra zareo any zay dia efa nisy vorona koa efa vorona nampijalian'olona nalain'ny bénévole tapahan'le olona moa zany ny elan'le vorona dia tsy afaka manidina intsony izy dia zao izy zao karakarain'ny bénévole efa manomboka manidina izy zao fa any amin'le bénévole izy zao no mipetraka. Ifindra Sady mandeha ihany ny fiara no mandeha ny resaresaka ka misy indraindray ny coup de frein kely dia amboarina aloha ny toerana ary. Tiako anontaniana hoe raha nareo zao no mijery dia inona no mety nahatonga an'ity tumeur ity zany? Cancer moa zany le izy? Efa be da be ny facteur ozy izy dokotera tsy voatery hoe olona nanao anazy fa mety efa toe-batany koa dia be da be mihitsy ny facteurany fa tsy hay tsara hoe mety hoe voadona ohatra ny kibony ohatra dia izay vao maika nampiomby an'le izy fa aloha tena tsy haiko inona fa be da be koa ny alika manomboka misy an'izy io. Ka ny finoanareo mety ho sitrana soamantsara i maman Darline? Ie tena matoky izay fa sitrana soamantsara izy. Efa nanao inona pré-diagnostika ihany izay omaly satria rehefa atao opération ny biby dia tsy maintsy jerevana aloha ny entany dia maly aloha dokotera miteny hoe afaka atao tsara ny opération ozy izy dia on va espérer hoe ho sitrana soamantsara izy. Zavatra anisan'ny manitikitika ny saiko hoe raha olombelona atao an'izao misy vola miala fotoana koa ao anatin'izay nareo zao tena hoe vezivezy be mihitsy manara-masoan'ny zareo ao anatin'izany ve nareo tsy mikalkula resaka dépense sa hoe misy olona manohana anareo sa hoe vola anareo any am-poasanareo no hoentinareo hikarakarana n'itony biby itony? Fikambanana à but non lucratif izay dia hatramin'izao aloha dia olona tsara sitrapo foana membre no manao tsy paipaika zany entohana anazy dia efa elaela ihany izy io no fantatray hoe mandehandeha mara reny fa mbola tsy nanana an'le somme izay dia miezaka mitady sy sensibiliser ny olona mba tsy hampijaly koa hoe afaka manampy koa dia tanteraka moa zany izy androany dia afaka procéder amin'ny opération any amin'izay tsika. Azo lazaina fa tsara chance i maman Darline zany sendra ireto tanora manam-panahy ireto ka afaka ny hotsaboana soamantsara. Maro manko ireo alika amin'ireny no tsy mba tratran'izany toy ny olombelona sasany ihany koa lavalava ny lalana ka ny toy ny resadresaka teny an-dalana. Ohatra hoe ny an-dalana andehanao zavatra maika be nareo dia sendra nahita biby tapika ohatran'izao ohatra hoe nisy biby marary tapika teny an-dalana
Inona ataonareo hamonjy an'ilay biby sa andehanao an'ilay zavatra efa neritra reto? Efa nitranga mihitsy zay tena navitra an'ilay biby nataony efa navela tany ny antondia. Zany na koa ary ohatra tsy afaka amin'ilay moment hoe urgent iny dia localisena hoe aiza ho aiza misy anazy dia ampandrenesina ny bénévole hafa dia zareo mandray relais après hoe aty misy anazy dia alaina izy dia tsaboly dia avy eo placena any amin'ny famille d'accueil. dia aiza zany misy an'ilay famille d'accueil zay vonongoniny fotsy zany efa manana répertoire na manana liste nareo hoe ary misy olona mitady. Famille d'accueil aloha tamin'ny voalohany izay ihany membre rehetrarehetra miezaka hoe mandray iray roa telo ohatra izany dia farany feno izay dia tsy afaka manavitra hafa intsony nefa plus ianao manao zavatra plus le cas be da be mipoitra dia farany hoe andaontsika anao annonce hoe iza no mazoto anao famille d'accueil famille de transition dia misy olona maromaro vitsivitsy ihany no nanontena ohatran'ilay tao amin'ilay nijanona maman Milou zao dia misy mes répertoire vitsivitsy izay manaiky zareo hoe anao famille d'accueil mais sinon membre mandray iray roa telo eo ihany aloha arakaraka. Inona mahasamihafa inona ny atao hoe famille d'accueil dia inona ny atao hoe famille de transition dia inona mahasamihafa an'ireo? Famille de transition ohatra hoe olona afaka mandray anazy temporairement fa tsy hoe hitazona anazy mandrakizay manana possibilité zany izy hoe hikarakara anazy mandrapaitana famille d'accueil dia mandrapaitana ilay famille d'accueil dia mipetraka amin'ilay famille de transition izy aloha mba elany eny an-dalambe eny zany sécurisena anazy aloha. dia ny famille d'accueil les familles adoptives nanitaiza anazy na koa mety hoe famille de transition zao mety miteny hoe une semaine ihany possibilité ako fa le famille d'accueil mety hoe bon mba mandrapahita ny famille ary fa alao izy aloha dia iny afaka mihitatra lava be mety hoe un mois izy eo ihany tsisy maty. ohatrany nahita hoe contrat d'adoption zay za teo inona ny ilaina an'ilay izy alika nefa misy hoe contrat d'adoption? Mba voalohany indrindra aloha fiarovana an'ilay alika le biby zany fiarovana anazy hoe tsy varotana izy tsy amidy izy rehefa une fois any aminareo misy inona moa fiteny andreny misy article maromaro amin'ilay contrat d'adoption fa tena but an'ilay izy moa zany dia tena hoe fiarovana anazy hatramin'ny farany hatramin'ny mandrapatapitry ny andro iainany dia zay akan'ilay alika zany dia tsy maintsy manao an'izay contrat zay daholo dia raha sanatrika mandika an'ilay article ilay olona dia inona mety misy sazy ve dia inona izay sazy zay? Mbola sarotsarotra aloha ny anisy sazy amin'ny satria ny eto Madagasikara mbola tsy misy lalàna miaro ny biby hoe lalàna mipetraka fa tsy mety hoe retirena ihany aminazy le biby satria miverina voalohany indray hoe fiarovana le biby dia rehefa une fois hoe tsy vita ny aro anazy manaraka ny zavatra tokony alehany dia tsoahana aloha izy tedavana famille vonina hafa indray. Efa somary manakaiky anambo mahitsy any izahay izany aleo aloha atsoina ary dokotera e. Manao ny dokotera oui efa ety an-dalana izay dokotera mampandre fotsiny d'accord eto amin'ny bypass zay zao mihamanakaiky ny toerana miakatra ihany koa ny stress indrindra ho azy telo mianadahy ekipan'ny Animal Voice. ahoana stressé sao maly izy ohatry izany afakely ohatry izany foana ny fofony zareo maharary be kosa raha io ny tsy tonga dia alana mantako.
fanezana nasiana any any kely any aloha ampidinana n'izany stress panika be zany ko maly ary nampime be fa alika efatra ny nalainay dia anontaniana aloha hoe iza ny anarany milo daholo izy efatra zay mampatonga anay mantsy milo anazy foana io efatra dia milo daholo izy rehetrarehetra toto toto andeha hanatrika opération analika somary miova kely mihitsy zany le tontolo mpanisiny alika aloha satria hatramin'izay tsika resaka portrait de démonstration foana fa ao anatin'ny tontolon'ny alika koa nefa misy ny atao hoe famonjena alika izay tena isorana an'ireto tanora reto sy ny bénévole rehetrarehetra avy eo amin'ny animal voice ry zareo dia fikambanan'olona manam-pitiavana sy te hiaro biby dia maman Darline alika anankiray ny renireny eny nisy tompony any izy fa tsy nirarain'ilay tompony intsony satria izy vitan'ilay tompony zany nikarakara anazy dia nisy an'io tumeur io eo amin'ny nonony dia hitan'ny zareo teny anala mahitsy teny maman Darline izay no anarana anetsony zareo azy dia andeha atao opération hoesorina zany io zavatra mibotsina be eo amin'ny nonony io dia andalana ho any mbo mahitsy mihitsy zay io zany dia ho any amin'ilay dokotera dia hojerentsika ato anatin'ny fandaharana zany hoe fanaovana opération zany tsy izay ihany nefa no efa nataon'reto tanora reto fa be dia be ny alika nefa novonjena izy ireo misy hoe accidenté dia platrena dia omena fanafody ohatran'ireny olombelona marary reny mihitsy misy étape mihitsy arahana amin'ilay izy aza misaraka aminay fa afinaritra be ny fiarahana ao anatin'izao ary afantatra zavatra maro ianao tonga somatsara eto amin'ny vétérinaire ambo mahitsy izahay ka amin'ny heriny indray ary zaraina aminao ny toy ny fanavotana ny mamie Darline